Eo afaka va ianao? Eo afaka va ianao? Fandaharana iarana fiangonana Refi. Fiangonana Refi. Androndrakely. Miaraba tompoko. Fandray izay mandroso amin'ny tokantranonao amin'ny alalan'ity fandaharana mahafinaritra ity izay andraisanao fahasoavana lehibe amin'ny anaran'i Jesosy. Ity ampiandohana dia teteny aminao sahady satria izao afatr'Andriamanitra izao dia tianay hanamafisana aminao ary mitondra ny lohateny hoe hanova ny fiainanao vaovao ny fanatonanao an' Jesosy. Hanova ny fiainanao ho vaovao ny fanatonanao an' Jesosy. Tsy voandroany angamba no nandrenesantsika ny amin'izany hoe Jesosy zany. Fa efa ela no nandrenesanao mikasika any amin'i Jesosy. Ary androany dia mbola te hanamafy aminao fa tena ny fiainanao maha-olombelona anao rehetra eto amin'ity tany ity ary ny mandrakizay anao izany mihitsy no karakarain'i Jesosy raha mety ianao. Averiko ihany hoe raha mety ianao ny fanatonana an' Jesosy moa rehefa malala dia tsy hoe terenan'ny olona, tsy hoe io ihany koa dia hidiran'ny olo-kafa fa ianao manokana, fanapahan-kevitrao manokana, décision personnelle anao ny fanatonana an' Jesosy. Kanefa androany dia vaovao mafaly lehibe ny mbola tiana ambara amintsika tsiraray avy izay manaraka ny fandaharana, izay mangetaheta hanana fiainana miova, izay mangetaheta hanana fiainana vaovao. Fa ny fanatonantsika an' Jesosy dia hanova ny fiainantsika ho vaovao. Nomeko izany titra izany na lohateny izany izao afatra izay hoentiko androany izao hoe hanova ny fiainanao ho vaovao ny fanatonanao an' Jesosy. Mety ozy angamba ianao hoe efa ela tokoa nandrenesako an'izany fa ao anatin'izao afatra izao dia tena hamangy anao Andriamanitra, hiasa amin'ny fiainanao Andriamanitra ary lazay salamo hoe raha nandrana ianao, raha inana ianao, raha hiditra ianao dia izao hoe atsapa tokoa satria ry havana ny fanatonana an' Jesosy, io fiainana miaraka amin'i Jesosy io dia tsy hoe fahalalana, tsy hoe koa hoe démagogie ozy ny fitenenana angamba mazava be izay teny frantsay izay mahalaza azy kokoa, tsy hoe firekevitra zany le izy fa ny fanatonana an' Jesosy dia izao hoe ny fiarahana an' Jesosy dia misy fiatraikany amin'ny fiainantsika rehetra na ny kely na ny lehibe amin'izao fahavelomantsika izao ary indrindra miantoka ny mandrakizay antsika. Rehefa avy eo dia jery teboka anankitelo hoe inavy lazay ny tenin'Andriamanitra, inavy ny fiovana lehibe, inavy ireo zavatra mitranga endrika isehoana izany fiovam-piainana izany ataon'i Jesosy eo amin'ny fiainanao amin'ny fotoana izay anapahanao hevitra inonao fa marina tokoa fa ny fanatonana an' Jesosy rery ihany no manova ny fiainanao. Ny tenin'Andriamanitra ary moa milaza fa tsy hoe tsy miova fotsiny ny fiainan'ny olona rehefa tsy manatona an' Jesosy fa tena verina izy, tena very. Androany dia laza aminao fa tena verin'ny olona izay tsy manana an' Jesosy, verin'ny olona izay tsy nanatona an' Jesosy. Ka izao afatr'Andriamanitra izao tsy ndeha hitsarana ny hafa, tsy ndeha hitsarana ny fiainan'ny olona hoe ianao izay mianao dia olombelo, fa izao kosa dia hitomananao amin'ity anio ity fa ny fanatonana an' Jesosy Kristy izany rery ihany no lalana tokana. Averiko ihany hoe hany lalana tokana hanova ny tantaram-piainantsika ry havana. Tsy fantatro zavatra manodidina antsika. Mety ozy angamba ianao hoe dia tena izany ve? Inona nefa nandramanao teo amin'ny fiainanao? Inona nefa nentinao nitretena ny fiainanao mba hatsara ny fiainanao? Raha mbola tsy tonga tao amin'i Jesosy dia izao nolazaiko aminao hoe tsy mbola nigioka le tena fiainana tena tsara ianao, tsy mbola nigioka le tena fiainana vaovao izay lazain'ny Koritiana ianao. Njiky jerentsika ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Koritiana faharoa izay manamafy an'izany, 5:7 amin'ny anaran'i Jesosy zao voasoratra manao hoe ko raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy, efa lasa ny zavatra taloha, indreo efa tonga vaovao ireo. Ko raha misy olona ao amin'ny Kristy zany hoe tsy niriny le tenin'Andriamanitra fa ny fatongavana ao amin'ny Kristy ihany, ny fatongavana ao amin'ny Kristy ihany no manova ny fiainantsika, ny manova ny mombantsika ho lasa vaovao, ho lasa tsara ry havana. Tsy fantatro hoe ianao ve mangetaheta fiainana tsara?
tsy misy angamba tsy manantenany zany tsy mangetahetany zany kanefa androany de milaza aminao be deabe ny olona matsy ny mieritreritra hoe alolo za iova vo ivavaka alolo za iova aloha zava zagy de misy de volo be zagy mpanota be zagy ohatrzao ny fiainako hoe alolo za iova mba hiezaka iova zay vao anatonany Jesosy tena diso be zany fa tsy afaka niova ianao tsy mahay miova izao sy ianao ny olona tsy raray avy de tsy mahay manova ny tenany araka ny tenin'Andriamanitra hoe momba ova ny odiny va ny Etiopianina momba ova ny sorany va ny leopard raha izany de mahay miala amin'ny ratsy tsika raha izany de mahay manova ny fiainantsika isika riavano tsy haitsika ny manova ny fiainantsika izany no nandefasana an Jesosy Kristy riavana satria Jesosy Kristy io ihany no tokana no lalana tokana no any lalana tokana izay anova ny tantaram-piainanao ny tantaram-piainako riavano ny any de tavin'Andriamanitra aminao aloha de izao hoe tsika velo voalohany indrindra hoe mangetaheta zany fiainana vaovao zany mangetaheta ny fiainantsika ve iova fa tsy ohatran'le eta na le tranga kehitriny izay iainantsika ianao ve mangetaheta fa tia iova ny tantaram-piainanao mangetaheta ve ianao fa tianao iova ny tantaram-piainanao de lazaiko ihany ilay lohateniny zao tenin'Andriamanitra hoe anova ho vaovao ny fiainanao ny fanatonanao am Jesosy ozy ny Korintianina hoe raha misy olona ao am Kristy de olom-baovao izy tsy misy fomba hafa zany anova ny tantarantsika tsy misy fomba hafa zany hatsara ny fiainantsika riavana raha tsy ao am Jesosy rery ihany ny fanatonantsika an Jesosy rery ihany izany no anova ny tantaram-piainantsika tsy misy fomba hafa eo ihany zavatra maro eto am'ty zao tontolo zao ity eo ny olona eo ny zavatra eo ny vola eo ny fahaizana sy ny sisa fa androany de tena tiako tsindrina ary mino fa Andriamanitra manamafy an'izany ao amin'ny fonao lay fanamasin'Andriamanitra manamafy amintsika rehetra olona maro zay manaraka izao fandarana izao no kasiany fanan'Andriamanitra ao anatin'ity fotoana zay zarako ny avatr'Andriamanitra ity fa raha te hiova ny tantaram-piainanao androany de tsindriko ihany ao am Jesosy ihany ao am Jesosy ihany no anova ny tantaram-piainanao tsy misy fomba hafa marina fa manatsaina ny olona mba entina andaminana ny fiainana hoe izao nde ho ataoko andeha hianatra an'izao andeha hiasa atsy andeha hanao an'izao fa tsy ampy zany tsy afaka zany atonga ny fiainan'ny olona hoanana fiainana tsara arak'izay tena ao am-pony sy zay tena ilainy sy zay tena tedaviny fa lazay ny tenin'Andriamanitra fa ny tonga ny fiainanao vaovao de ao am Jesosy Kristy rery any zany hoe miana vao rehefa miresaka vaovao zany de zavatra tsara zany hoe ny atonga ny fiainanao ho tsara riavana ny atonga ny fiainantsika olombelona na aiza misy any olo io enina de any mitendro tany avaratra izy na any mitendro tany atsimo angamba mety misy aza raha azo iainana zany eto am'izao planeta tany zao de lazaiko anao ambarako aminao amampanompon'Andriamanitra fa tsy misy fiainana tsara izany raha tsy ao amin'ny Jesosy Kristy satria nahoana voalaza ny tenin'Andriamanitra andeha ho jerentsika ny teboko voalohany zay voalazan'ny Baiboly ny olona moa tsy hoe terena veriko ihany fa izao c'est ça izay vonina ny anatony izay mino zay lazain'ny tenin'Andriamanitra de izao hoe ovontsena izy ny Romanina ovontsena izy ny Romanina Andriamanitra ke matsapa fa mila vonjy zasy ianao hoe tena mila famonjena ny sasany mety hoe tsy mila vonjy ara-bola fa mila vonjy ara-pahasalamana ohatra ny sasany tsy mila vonjy ara-pahasalamana fa mila vonjy amin'ny famatorana maro eo amin'ny fiainany ary fantatr'Andriamanitra tsara fa ny olombelona rehetra de mila famonjena tsy fantatro hoe inona zay nefa ezaka nataonao fa raha mbola tsy Jesosy ny nataontsika de izao no lazaiko antsika hoe tena diso ray lohantsika diso ilay tena lalana lehibe izay hanitokana veriko ihany hanitokana ny olona matsy mietritra hoe betsaka hono ny lalana izay ahafahan'ny olona hatsara ny fiaina fa samy mandeha amin'izay mety aminy fa izah manambara aminao lazain'ny tenin'Andriamanitra riavana faly izay milaza aminao fa tokana ihany lalana izay atonga ny fiainantsika ho tsara sy anova ny tantaram-piainantsika ho tonga vaovao izy ny filazantsara ho tonga vaovao izy ny Korintianina de ny ao am Jesosy Kristy rery any satria rehefa tonga atao am Jesosy Kristy tsika de maro ireo statut vaovao izay lazain'ny tenin'Andriamanitra iny zany statut vaovao zany ho an'ny olona zay tonga ao am Jesosy tsy ny olona rehetra akory no atsapan'izany fa zay olona tonga ao am Jesosy ozy izy ny tenin'Andriamanitra andeha jerentsika ny boky ny Galatianina riavana de milaza an'izany amin'ny anaran'i Jesosy ny Galatianina 4:4 ny Galatianina 4:4
amin'ny anaran'i Jesosy izao ny voasoratra. Mba ho tonga amin'ny jentilisa ny fitahinany Abrahama amin'ny Kristy Jesosy ary mba ho raisitsika amin'ny finoana ny teny fikasana ny amin'ny fanahy. Miresaka ny amin'ny Abrahama ny tenin'Andriamanitra satria izany Abrahama sy ny taranany zany dia olona miavaka dito amin'izao tontolo izao satria olon'Andriamanitra, vahoakan'Andriamanitra, nalain'Andriamanitra ho azy manokana ary voalaza ny tenin'Andriamanitra fa tonga zanaky Abrahama koa ny olona noho ny fanatonana an Jesosy. Zay zany le statut lehibe anankiray hoe noho ny fanatonana an Jesosy, noho ny fanapana hevitra hitondra ny fiainana ho ao amin'i Jesosy dia voalaza ny Galatiana ry havana eny tsara izay lazain'ny tenin'Andriamanitra ho tonga amin'ny jentilisa. Eto zany dia milaza ny atao hoe jentilisa dia ireo firenena hafa akotra ny zanak'Israely, akotra ny jiosy dia izay no antsoina hoe jentilisa izany. Ary ireo jentilisa ireo dia nanana statut hafa mihitsy, nanana ny toerana maizazy toy mason'Andriamanitra izay tsy olona teo, tsy olona momba an'Andriamanitra, tsy olon'Andriamanitra, tsy vahoakan'Andriamanitra fa oloko azy izy ireo. Ohatrany hoe azo sokajiana tahaka ny biby mihitsy angambany nandraisan'Andriamanitra ny jentilisa sy akotra n'ireo vahoakan'Andriamanitra. Raha tsy zany ve vakitsika ny tenin'Andriamanitra raha mamaky ny tenin'Andriamanitra isika any amin'ny Samoela voalohany any 7:10, 4:10, 5:10 dia milaza ry havana ny amin'ireo olona izay hafa firenena nasain'Andriamanitra naripaky ny vahoaka jiosy, ny vahoakan'Israely izay Saoly sy ny ekipany nasain'Andriamanitra no aripaka izy ireo ohatrany tsy olombelona mihitsy satria jentilisa izany dia tsy rarahin'Andriamanitra. Jentilisa izany ohatrany tsy olona neveran'Andriamanitra izany fa ny vahoakan'ny Israely kosa izay taranak'i Abrahama dia manana ny statut-any manokana eo anatrehan'Andriamanitra. Ary lazainy Galatiana hoe fitahiny Abrahama zany i Abrahama zany dia efa olona voatay izy. Anisan'ireo olona izay nianianan'Andriamanitra any amin'ny Galatiana, any amin'ny Exode, any amin'ny Genesis azafady tompoko 2:20 any izay nianianan'Andriamanitra fa hotahin'Andriamanitra i Abrahama ary hotahina izy sy ny taranany rehetrarehetra tsy manam-pahataperana dia hotahin'Andriamanitra. Ry havana noho ny fidiranao amin'ny Jesosy zany dia lasa azontsika koa zany ny olona izay miditra ao amin'ny Jesosy dia mahazo azay tsotrano zay ary miatra amin'ny fiainany sy ny taranany rehetra izany fitahiny Abrahama izany. Ry havana raha hijery ohatra anankiray ny tantaran'ireo olon'Andriamanitra izay voalazan'ny testamenta taloha, anisan'izany ohatra Job. Ino ity tantara ity amin'ny tontolo hita maso averiko ihany fa misy fiantraikany lehibe tena iainanao amin'ny fiainana andavanandro mihitsy ny fanatonana an Jesosy. Amin'izao andro avelomantsika izao voalazan'ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny tantaran'i Job. I Job moa dia voalazan'ny Job toko voalohany fa i Job io dia niavaka ny tantaram-piainany. Anisan'ny nampiavaka anazy moa izy hoe niaina tamin'ny famarinana, izy dia tena lehilahin'Andriamanitra. Izay zany raha tena tsindriana dia hoe lehilahin'Andriamanitra Job. Fa izao ny tena nampiavaka anazy amin'ny maha-lehilahin'Andriamanitra sy tsy lehilahin'Andriamanitra fotsiny izy lehilahin'Andriamanitra fa andevakitsika mihitsy nge tenin'Andriamanitra izay nampiavaka ny tantaran'io Job io izay tsy hitan'ny olona tety ivelany fa ny hitan'ny olona dia hoe ay tena metsy ataon'ny Job. Ny zanak'i Job folo ary ny biby fiompony Job tena mavokatra be, tena miroborobo be, tena maro tsy tambo isaina ary tena hoe tena ambinina io Job io. Inona nefa zavatra mitranga zay zany aloha zavatra mitranga hoe io lehilahy io zany matoa ny fiainany tena nety sy nambinina dia tena hoe noho ny fananany an'Andriamanitra izy lehilahin'Andriamanitra. Lehilahin'Andriamanitra zany Job zay natonga ny fiainany tena nisy fitahiana miavaka teo amin'ny fiainany. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra satria tsy dia nafaly ny devolo moa zany, tsy nafaly ny devolo mihitsy zany ary zany devolo resako amintsika zany mbola misy hatramin'izao ary tsy falifaly zany ny adanantsika olombelona, mialina antsika zany ary mitetika ny andrava ny fiainantsika. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra atao amin'ny Job toko voalohany vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy eo amin'ny 9:9 sy 7 ary toy izantsika amin'ny 9:9 sy 7 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tamin'ny indray andro no niavy ireo zanak'Andriamanitra iseo teo anatrehan'i Jehovah dia mba tonga teo koa Satana tafary taminy. Dia hoy Jehovah tamin'ny Satana, avy taiza ianao?
tena maly an'i Jehovah Satana ka nanao hoe ao ny zaza teny amin'ny tany akany vezivezy teny de ohatry hoe tamin'ny Satana efa nandinika ny Joba mpalomboka venao fa tsy misy tahaka azy eny ambonin'ny tany fa olona marina sy mahitsy izy sady matahotra an'Andriamanitra ka mifadany ratsy ary Satana dia namaly an'i Jehovah ka nanao hoe moa tsy fanatenan-javatra ve no atahorany Joba an'Andriamanitra tsy ianao ve nanao fefy manodidina azy ary manodidina ny ananany rehetra no tahinao ny asan'ny tanany ka manendika ny tany ny omby amanondriny fa injiro angeny tananao ka tendreo izay ananany rehetra raha tsy andahanao eo masonao aza izy zay ny andininy faraka ambin'ny folo zay no hijanona antsika teto zany dia vaky vava mihitsy Satana hoe tena no tahinao izy aza dino fa mitady koa Andriamanitra mitany olony Andriamanitra mitany olony Andriamanitra tsy ndriko zay ny olon'Andriamanitra nefa ny olona afaka andray zany fitahian'Andriamanitra zany dia ny olona zay tonga ao amin'i Jesosy ndraindray ny olona misy diso hevitra hoe tsisy ilana izany Jesosy zany fa dia efa Andriamanitra fotsiny Jehovah Andriamanitra ihany diso be zany satria Jehovah Andriamanitra no nandefa ny Jesosy zana izay tsiza fa Andriamanitra zanaka mba hidirantsika afatsika ho tahaka ny Joba andray ilay fitahiana avy any amin'Andriamanitra ahoana ny porofona fa no tahian'Andriamanitra Joba hoy Satana hoe no tahinao ange ozy izy ny fananany nasinao fefy izy fefy tsy hita maso fefy invisible kanefa maresy ny tontolo tsy hita maso jereo hoe manodidina anao misy zavatra manodidina anao fa tsy hita amin'ny masonao inona ohatra misy mahibe tsika misy zavatra be dehibe tsy hita maso kanefa misy inona ohatra mba ome ohatra hoe sa inona ohatra rivotra anankiray izay misy zany kanefa tsy hita maso misy eo akaikitsika ao anatintsika iainantsika kanefa tsy hita maso tao amin'ny tontolo tsy hita maso zay nisy an'Andriamanitra Jehovah Andriamanitra nisy ny devoly Satana tsy hita maso zany be dehibe ke tsy mety mino an'izany devoly zany anazy aloha zany fa na mino ny olona na tsy misy ny olona tena misy ny Satana tena misy ny devoly ary zao profo ny tenin'Andriamanitra milaza an'izany fa raikitra ny resaky ny Satana sy Jehovah Andriamanitra hoe ka izy ary nasinao fefiko matoa izy mitena zany dia efa niditra izy efa nanao fanafiana izy efa namely izy fa saingy zao nisy fefy dia tsy afaka nanao na inona izy dia fatany tsy tambonamboarany Joba io tsy le tambona rafitra n'le mpiasany io tsy le tambo hazo hita maso fa tambo tsy hita maso ara-panahy ary izany dia zao hoe tombotsoa lehibe izay lazain'ny Baiboly ho an'ny olona ao amin'ny Kristy Jesosy tsy hita maso zany ary misy fotoana tena mamela aretina mafy ny Satana tao anatin'izany kanefa dia zao hoe miverina fotsiny zany aretina zany satria rehefa hitantsika amin'izay ny tantara tohizana dia zao nanaiky ary Andriamanitra hoe ndao fa soroko ary ozy izy Andriamanitra miproteziko ho asoroko reo fiarovako reo ary dia hitantsika fa namely amin'ny aretina amin'izay Satana dia nafohany Joba sy ny zanany zany maty daholo ny zanany ary Joba dia nisy vay tamin'izany moa Joba dia tena hoe tsy nahazo loatra hoe inona re mahazo tsy azoko hoe fa maninona re misy vayatra ny an-tampondoha Satana namely an'io satria ny esorin'Andriamanitra ny protection dia tonga Satana namely efa namely hatramin'izay fa tsy navoitsy teo aloha fa Andriamanitra ny teny hoe ameko permission ary alao aloha satria teteny Satana hoe izy nge fanatenan zavatra fotsiny ry ava malala ataoko anaty fonoteny aloha mba teneniko antsika rehetra zay efa manara-dian'i Jesosy Kristy io Andriamanitsika io Andriamanitra mafantatra ny tokony atao amintsika ary marina zay nilazain'Andriamanitra tsy mba misy lainga eo amin'Andriamanitra tsy mba mandainy Andriamanitra na dia kely akory azy fa izy dia Andriamanitra mitany olony kanefa kosa aoka isika tsy heritreritra fotsiny hoe misy matso ny olona tena fanadirany zavatra fotsiny ay any amin'Andriamanitra misy fitahiana dia anato anazy dia izay fa rehefa azoko fitahiana dia baibay Andriamanitra fantatra Andriamanitra nge zany misy ny olona tena manao zany mihitsy fantatra Andriamanitra zay mahatonga an'Andriamanitra hoe ao aloha jereko hoe izy hoe tena vonina tena iaraka amiko hatramin'ny farany dia ohatran'ny Joba zao teto dia raikitra ny deban'ny Andriamanitra sy devoly dia ozy ny devoly hoe ka io be fitahiana be tsere tsy marary mihitsiko tsere zay rehetra ataony mety daholo ny zanany mirijarija be daholo ahoana moa io tsy ala aminao fa raha mba misy tsy mety kely eo fiainana tonga dia miteniteny foana minao fa tsy ianao zay manara-dian'i Jesosy ny anao an'izany raha mba misy zavatra tsy mety kely eo fiainana dia miteny nakaiza ry Andriamanitra zanga mba tena tsy tiany aza miteny an'izany ianao aza miteny an'izany mihitsy fa raha ny etahany Joba teto amin'ity tantara ity dia tena hoe
tena maresy lahatra be hoe Andriamanitra zao tena tsy manao zavatra ratsy amin'ny fiainan'ny olona fa Andriamanitra koa nefa te hijery antsika hoe ahoana marina tena fanapahan-kevitsika hoe hitady fanasitranana fotsiny ventsika io zany tokoa ny ena ataon'ny olona hoe ary olo misy manasitrana dia miazakazaka izy zao aloha hoe iza moa lehibe am-panasitrana dia tsy iza fa Andriamanitra ry havana tena mahay manasitrana tokoa Andriamanitra fa tsy tian'Andriamanitra hoe sitrana ianao dia lasa mandeha tsy tian'Andriamanitra zany fa ity joby ity nety ny fiaina mitahina Andriamanitra izy dia mbola teo an-tongotra Andriamanitra zao nisy amin'izay ny fitsapana nasorona ny protection an'Andriamanitra rehetra dia izao tonga ny aretina zany hoe ny protection an'Andriamanitra zany dia maharo ny olona amin'ny aretina averiko indray izay teny izay ny protection avy any an-danitra tsy hita maso invisible ry hava malala dia maharo ny olona amin'ny aretina izay afafy ny Satana izay tsy hita maso koa nanaovany azy tsara be zany mahafinaritra be zany ianao ve mitady protection tena assuré atao amin'i Jesosy ao amin'i Jesosy rehefa miditra amin'i Jesosy isika dia ataon'Andriamanitra amintsika zany ataon'Andriamanitra amintsika zany reo aretina mitady hiditra dia izao hoe asian'Andriamanitra fiarovana mety misy ngamany olona hoe tena tady amin'ny savila anankiray fa zao avadika Andriamanitra ho vitamine zany rehefa tonga ny protection an'Andriamanitra ho an'ny olona ao amin'i Jesosy Kristy ry havana dia nitranga tokoa zany nasoron'Andriamanitra amin'izay raha protection tonga ny aretina narary joba ny sanany moa dia tena maty tao anatin'indray andro dia maty taholy tena tsy mora aloha zany raha hoe ny olombelona ny aran'izany dia tena hoe tena mafy tokoa aloha fa zao ry havana tsy nivadika izy voalaza ten'Andriamanitra fa misaotra an'Andriamanitra tsy niteny izy hoe tsy misy Andriamanitra tsy misy Andriamanitra tsy niteny tahaka an'izany izy fa voalaza ten'Andriamanitra fa tamin'izany rehetrarehetra zany ozy ny 220 amin'ny joba toko voalohany io ihany andengeheno antsika tamin'izany rehetra izany dia tsy nanoto joba nananome tsiny an'Andriamanitra halleloia na dia tao anaty zavatra mafy tahaka izany ary izy dia tsy nanota sady tsy nanome tsiny an'Andriamanitra ry havanao tena joba nge tsy nahita hoe fa inona raha mahatonga na ohatra zao hoe tsy hitany joba ny tany amin'ny tontolo ara-panahy tany amin'ny tontolo tsy hita maso kanefa misy ary mbola misy ankehitriny fa noho izy tsy nivadika mihitsy dia niova ny tantara ve satria nandalo ihany isy intervalle izay nandalovany ny zavatra mafy io kanefa kosa dia zao nivadika amin'izay ny tantara fa lasa tsara noho ny tany amin'ny fiandohana ny tantara ny joba io izay teboka anankiray izay izay tiako fantatra ao tsy fantatra hoe manao hoana ny fiainanao amin'izao maha-olombelanao resaka hoe fiainana ara-pitahina ve resaka fiainana hoe ara-materialy ve ry havana ny fanatonanao an Jesosy ny fanapanao hevitra anatiny io Jesosy io Jesosy no anova ny fiainanao tsy hoe ianao ndeha hiezaka iova ary zay teboka faharoa lehibe koa zay hoe tiako entina amintsika ihany keo amin'ity androany ity hoe statut an'ny olona ao amin'i Jesosy Kristy voalaza ny tenin'Andriamanitra izany ao amin'ny Petera voalohany toko faharoa andininy 4:20 alevaka itsika amin'ny anaran'i Jesosy ny Petera voalohany toko faharoa andininy 4:20 eno tsara le izy amin'ny anaran'i Jesosy tsara loatra zay lazain'Andriamanitra tsara loatra zay lazain'ny tenin'Andriamanitra Petera voalohany toko faharoa andininy 4:20 amin'ny anaran'i Jesosy ary izy nitondra ny fahotantsika tamin'ny tenany teo ambonin'ny hazo mba ho fatiny amin'ny ota isika fa ho velany amin'ny fahamarinana ary ny diakapoka taminy no nahasitranana anareo zany hoe ny olona anankiray zany zao amin'izao fotoana izao marary mafy izy ohatra kanefa izy tapa-kevitra izy ny anatonan'i Jesosy mino an'io Jesosy io dia io tenin'Andriamanitra milaza fa ny diakapoka tamin'i Jesosy no fanasitranana azy zany hoe statut an'ny olona tonga amin'i Jesosy tsy ny olona rehetra akory zany fa izay tapa-kevitra izay vonina nihiditra ao amin'io Jesosy io izay vonina hanolotra ny fiainany izay ino amin'io Jesosy io anatiny amin'io Jesosy io dia io statut any hoe ny diakapoka tamin'i Jesosy no fanasitrananao azy ka raha inono zay idirany zay dia izao hoe misy tranga tsy hita maso amin'ny fomba mahagaga fa hitanao hita maso ety ivelany ny impacta hoentiny averiko izay teny zay misy tranga tsy hita maso mahagaga miditra ao anatin'ny olona ny herin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny finoany
ny finoany an Jesosy Kristy dia manana zay statut izay izy hoe nidiakapoka tamin'i Jesosy no fanasitranana azy. Ry havanao tsy mora akory ny vola alohan'ny olona hoentina anasitranana amin'ny aretina. Fa za milaza aminao fa misy fanafody lehibe anasitrana ny aretina ny olona, anasitranana zay karazana aretina fantatsika eto ambony tany dia izao hoe nidiakapoka tamin'i Jesosy ny fanasitranana ny olona izay tonga ao aminy dia mandray an'izay statut izay izy, mandray an'izay tombontsoa izay izy hoe haiko izy zany mandray le fanasitranana no nidiakapoko Jesosy. Raha inono zany, raha ekeny zany eo amin'ny fiainana. Betsaka manala io tenin'Andriamanitra fa tsy mety mino zany. Tsisy ninina tsapany. Enina dia efa ela renao no nino an Jesosy fa tsy inonao izany statut anao zany hoe ve zany akasika ay tahaka ny olona anankiray zao hoe miditra izy ohatra mpikambana amin'ny fikambana anankiray dia hoe nizoan'ny mpikambana tsy mila rehefa nanao adhésion izy niditra anaty fikambana anankiray dia zoan'izy ireo dia ohatra hoe mahazo table blanc ohatra zay ohatra dia mahazo cartable noir dia ile olona tsy nahazo mihitsy satria tsy fantany le izy na ihany koa hoe tsy inono hoe aiza hay ve dia mahazo andre maimaimpona ve zay dia ohatra ihany koa hoe zay rehetra niditra membrao dia mahazo tablety ho azy maimaimpona dia tsy mino ny olona hoe aiza koa hoe be lehibe nge ny olona ohatry mino ny anaran'i Jesosy fotsiny fa tsy mino tsy fantan'le statut eny fa laha zay ny tenin'Andriamanitra fa diakapoka tamin'i Jesosy ny fanasitrananao azy ho anao zay efa mino an Jesosy ino zany tenenao amin'ny fiainanao raha tsapanao hoe marary ny tozanao ka marary ngia pastery tenenao nge zany ary nomboka inoy amin'izay fa diakapoka tamin'i Jesosy ny fanasitrananao anao rehefa miteny anao dia misy trangatsita maso magaga miditra avany amin'Andriamanitra mikasika anao amin'izao ro itenenako zao raha ino n'izany ianao dia izao hialao aminao ny aretina iogotra aminao ny aretina na dia aretina tsy sitra ny fanafody intsony ary amin'ny anaran'i Jesosy nilazako aminao fa diakapoka tamin'i Jesosy ny fanasitranana antsika riavana zay lazay tenin'Andriamanitra inony ny olona rehetra ary tokony inotsika zay ao amin'i Jesosy raha inonao zany dia teneninao nomboka itenenao hoe diakapoka tamin'i Jesosy ny fanasitrananao dia nomboka ho lo sy ho maina ireo virus rehetra izay mitady animba ny fiainanao dia hiala aminao zany dozy ianao hoe sarotra amiko zany amin'ny maha olombelona atsika dia izao hoe tsy misy olombelona mpanasitrana mahay an'izany eto ambony tany ity fa izay no mandriamanitra an Jesosy, izay no mandriamanitra an Jesosy. Ka raha ino azy isika riavana, raha ino azany isika riavana dia izao hoe aniova ny tantaram-piainanao sy efa tsapanao fa lohany ny aretina, lohany fatorana maro isan-karazany. Tsy ezaka iova ho hainao alolo za iove zay vao anatona an Jesosy fa izao tsy ariavana ianao mangetaeta ny iova ny anjaranao manatona an Jesosy fa Jesosy no manova anao tsy mahay manova ny fiainanao aza mieritreritra hoe alolo zay iova vao ivavaka mamenatra be siki mpalota be saiki tena olona voafatotra amin'ny zavatra maro riavanao Jesosy milaza amin'ny Jaona 4:9 andinena amin'ny 30 rano zanaka anao nafaka anao dia ho afaka tokoa ianao fa ny zavatra lehibe zay tokony tena ho ataonao dia hoe ny anapa-kevitra ny anaton'an Jesosy ary ny teboka fahatelo farazay teneniko teny am-piandohana hoe teboka telo no lazaiko eto androany fa tombontsoa lehibe na ihany koa statut ho an'ny olona miavaka iza io izay vonona mitondra ny fiainany eo amin'i Jesosy amelan'i Jesosy hiasa eo amin'ny fiainany hitondra ny fiainany satria zay teny zay hitondra ny fiainany tato tio fa tsy tonga fotsiny eo aminao Jesosy fa ianao mila manapa-kevitra anatona azy averiko foana zany tsy tonga ho azy ao Jesosy fa ianao mila manapa-kevitra anatona azy ozy ny Apokalipsy 1:20 amaranako azy amin'ny anaran'i Jesosy izao ny voasoratra 7:20 amin'ny anaran'i Jesosy tsy mahiditra mihitsy zay tsy masina sy izay na izay mandainga averiko ary tsy mahiditra mihitsy izay tsy masina na izay manao vetaveta na izay mandainga fa izay voasoratra ao anaty boky fiainana izay ihany zanak'ondry ihany izay ihany Jesosy ihany ny olona miditra mitondra ny fiainany ao amin'i Jesosy dia hosoratana ao amin'ny boky fiainana ny anarany ary tondra ny fanahy ho any fiainana mandrakizay zany amin'ny fotoana izay alany eto amin'ny andro afatesany tsy ny olona rehetra no any amin'izany fa ny olona izay tonga amin'i Jesosy ihany ianao isa mbola afaka
niditra ao Jesosy anova ny tantaram-piainantsika matsapa ngamba ianao fa tena mpanota daontsika rehetra fa izao ny mpanota rehetra dia afaka niova ny tantaram-piainany satria Jesosy manova ny tantaram-piainana tsy Jesosy ny anova ny tantaram-piainanao ozy ngamba ianao za marary fo be mihitsy hain Jesosy manova an'izany fa ianao mila mino an'izany dia manapa-kevitra hitondra ny fiainanao ho ao aminy ry hafanao faranako sady ny afatr'Andriamanitra satria voafetra ny fotoanantsika dia androany ilaza aminao ao anova ny fiainanao anova ny fiainanao ho vaovao ny fanatonanao an Jesosy anova ny fiainanao ho amin'ny tsara lavitra ny fanatonanao an Jesosy inona ro mbola andrasanao andao anatona an Jesosy ao zany manatona an Jesosy zany tsy maintsy makany am-piangonana ianao afanao mahafantatra ny tokony ataonao anatona an Jesosy raha mino ianao fa Jesosy ny anova ny fiainanao tonga hafary ianao natrika ny fotoam-bavaka izay atrehan Jesosy manasanao zay fiangonana refi androdrakely fotoam-bavaka talata sy alakamisy isaky ny ariva amin'ray sasany ny alahady amin'ny fito amin'ny sivy amin'ny raika ambin'ny folo amin'ray sasany anasana ianao any ivelany Antananarivo ianao dia feno maro be reo fiangonana refi sapana androdrakely afanao mitondra ny fiainanao anatona an Jesosy ao anatiny zany dia milaza aminao mame garanti aminao fa tsy maintsy hoia iova ny tantaram-piainanao raha vonina marina hitondra ny fiainanao an Jesosy ianao ny dera ny atsa ny voninahitra ho an'Andriamanitra ray zanaka ary ny fanahy masina fa afaka voy ao androany misaotra anao zay ry Andriamanitra nafako androany mitondra zany avatra izany makasitraka anao satria olona maro nefa te anana fiainana miova ary olona maro koa nefa tiana ovaina tantaram-piainana tsy vitsy ny ao anatin'ny fitaintainana amin'izao fotoana izao fa ianao Jesosy io fanalaza fa ianao no mpamonjy ianao no mpiaro ny fanatonana anao ny vaholanao anay ary tsy manavaka izay rehetra vonina anatonanao ianao misaotra anao ny amin'ireo olona maro izay no kasiany fanamasinao ka tapa-kevitra anatonanao no ny amin'izao afatra izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amen dia makasitraka anao nanaraka ny fandaharana tahin'Andriamanitra